Prime-ministre telo any ivelany no afaka tamin'ny toerany tamin'ity herinandro ity. Ny roa amin'izany nametra pialana rehefa natsapa fa tsy naomby teo amin'ny andraikiny. Dia ny Prime-ministre japonais izay niala ny alahady teo manoloana ny tsy fahafehezan'ny fiakaran'ny vidim-piainana any an-toerana. Ary ihany koa ny faharesen'ny ekipa nandritra ny fifidianana filohan'ny antenimieran-dolona. Faharoa, androany indray dia nanambara ny fametram-pialana ny Prime-ministre nepalais manoloana ny fihetsiketsehana sy fidinana an-dalambe tany an-toerana ny alatsinainy teo. Ary ny fahatelo dia ny fanonganan'ireo solomavamahoaka ny Prime-ministre frantsay omaly nandritra ny vote de confiance teo amin'ny antenimieram-pirenena tao Frantsa. Tsy maintsy ametra pialana arak'izany ity Prime-ministre ity miaraka amin'ny gouvernemanta tariny. Ny eto Madagasikara efa ela no tokony hiala satria tsy mahomby. Tsy mahatanteraka ireo fampanantenana nomeny ny vahoaka. Ny solomavamahoaka izay natao anaramaso ny asan'ny fahefana mpanatanteraka indray no lasa midoka sy misolelaka amin'ny gouvernemanta. Zavatra tokony tsy hoadonontsika dia ny asa fototry ny assemblée na ny solomavambahoaka dia fanaovana lalàna. Eo ihany koa ny fanarahamaso ny asan'ny gouvernemanta. Ary tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny fanaovana tatitra ho an'ny vahoaka. Ary indrindra zany isan'ny tena hoe zava-dehibe manan-danja dia ny fandraisana fanapahan-kevitra goavana eto amin'ny tany sy ny firenena rehefa hita fa tsy mahomby ary tsy manao ny asan'ny gouvernemanta tahaka ny hoe resaka fitsipaham-pitokisana sika na motion de censure izany. Raha izao système misy eto amintsika izao aloha dia tsy manana fanantenana isika raha hoe izy tokoa izany motion de censure izany satria hoe anga manomboka tonga saina ireto indépendant reto ary manomboka tonga saina ihany koa ireo ao anatin'ilay herimara. Fa manampitrotraka ireo le olom-bofidy, ireo olona manodidina azy, ao le solombavam-bahoaka, ao le sénateur, ao ireo vitsivitsina hita tombontsoa taminy. Nandritra izay fitondrana Andriamatoandro Rajoelina nanomboka tamin'ny teteza mihitsy izay. Dia ireo olona ireo no mifikitra, ireo no mamandalitra, ireo no milaza abobo, ireo no manao hoe mety monsieur le président, tsy mbola nisy fampandrosoana hatramin'ity hatramina teo anao be dia be mihitsy zavatra anambarana. Dia asa na inon'ilay filoha koa izay zavatra izay. Nefa ny mifanohatra amin'izay no zava-misy. Mety tsy fampiaro anao corporatisme hoe sampifampiaro itsika koa tsy sanatria hoe andeha hitarika ny olona tsy atokony fitsarana ny mifanohitra amin'izany ary tokony atao satria io no heverina fa hitarika ny fanovana eto Madagasikara raha jerena raha ny zavatra misy amin'ireo firenena na ny aty Afrika fotsiny ary mikasika ny hoe fanapahan-kevitra sy fijoroan'ny fitsarana amin'ny fitsarana mba hoe tena mahaleo tena dia ohatran'ireny tranga tany Senegal nisy ny eritreritry ny mpitondra tamin'izany fotoana izany anovana anemitra ny datim-pifidianana mba hahafahan'le mpitondra ihany koa mirotsaka indray dia nijorony tao amin'ny fitsarana hoe izay voasoratra dia voasoratra ary tsy maintsy hajana ny voasoratra ao anatin'ny lalàna. Ny any Côte d'Ivoire dia narana ahita ihany koa ny zavatra nitranga tany amin'izany firenena izany maro ary ataontsika hoe firenena tany ivelany ihany koa le hoe nijoro ny fitsarana mba hoentina hoandry tena izay le hoe andry irena le firenena anankiray mba tena hoe fanjakana tandalana no misy eo aminy sitsika faingo farany dia ampidirina aloha hevitra farany dia hiditra amin'ny antsony mpiantsika rehefa avy ao. Ohatra ny hoe andron'ny prime ministre izany ho any andron'ny omaly asa aloha ianao inona zavatra mitranga mety tsy teto toerana aloha ny teto toerana zao mety migaga za zao mba tia hita mety mba manao ahoana ry zao ny réaction atao hoe ny teto toerana na ny prime ministre teo aloha na ny am-perinasa mahita ny zavatra mitranga tany ivelany tany inona mitranga tany Japon rehefa nahatsapa ny prime ministre perinasa fa tsy mahomby ny fitantanany amin'ny lafiny atao hoe amin'ny lafiny fivezana ny toe-karena satria mitotongana zay tsinga ny vidim-pianana sy ny sisa zany hoe zay asa mahakasika ny gouvernement tokony hiatraika amin'ny fiainam-bahoaka mahatsapa izy fa tsy vitany ny rara dia nametra-pialana izy nefa vao tsisy bola voheritona zany moa zany dia tao aorian'ilay faharesen'ny atoko izay nisy azy ihany koa tao anatin'ilay rara nametra-pialana natsapa tena tsy niandry hoe soriny tsy niandro ohatran'ilay natao tany Fransa koa tetsa amin'ny tamin'ny omaly ny prime ministre lehibe ny gouvernement ny François Bayrou dia nahita hoe alao anontaniana mbola matoky anay ve ny solon-tenam-bahoaka dia nanao an'ilay vote de confiance zany dia nakafanapa-kevitra amikery ampahitsina ihany koa zany prime ministre zany niengagé ny gouvernementany hoe andao aloha iroso mba hahafahana maniny satria izy dia mieritreritra ary mahatsapa fa tototro boka androsany fanjakana ary mba hahafahana manarina an'izany dia misy ny fantsiana izay entiny hoe fampihenana ny andro tsy hiasana hoe jour férié ny fijerenan'ireo fifehezana ny vola mivoaka
iverina fa tsy aradrariny loatra hoe ny frantsay no mandoa etra nefa misy vahiny misitraka an'le izy zay miteraka fa tiantoka ihany eo amin'ny kitapom-bola ny fanjakana dia nangataka fitokisana izy hoe matoky anay ve nareo anao an'izany redressement zany eo zay izy ny parlementa frantsay hoe azafady ndao anao miala fa tsy mahomby ny fitantananareo dia zay zany ny amin'iny miaina koa ny olona ny demokrasia ary dia miroso zany rehefa tsy mahomby dia miala dia miroso zany tsy afaka miverina tsony fa dia vitatreo zany ny amin'ny hoe tsy mahatoky ny gouvernement ta Bayrou tsony ny parlement ny gouvernement zany ande assemblée nationale dia tsy maintsy anaty tany taratasy metra apelany zany premier ministre miaraka amin'ny gouvernement zany ho atolotra ny premier filoha-pirenena frantsay Emmanuel Macron dia hitady premier ministre vaovao ndray zany aloha ny Emmanuel Macron nefa etsaka ilan'izany eo ampiandrasana an'izany dia fa manovokovoka ihany koa aloha zany avy amin'ny fanoerana ny atoerana fa dia iroso amin'ny fangatahana ny fialan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron mihitsy manoloana ny zava-misy ametraka n'le karazana hoe motion de défiance zany na méfiance zany azahoana moa rehefa contraire ny ary amin'le hoe confiance dia ratsorina de hoe hitaka ny fanalana ny filoha frantsay Emmanuel Macron dia ho hito ihany koa ny toyiny fa mandrapatonga an'izany dia aneo hery isetsika lehibe zany ny Frantsa raha-pito frantsayko aloha zany raha nao antigrevy ty de record manerana an'izao tontolo zao mihitsy ny azy mila ho isan-kerinandro de misy fitokonana foana ny amin'ny endriny samihafa na syndicat io na inona io na lafiny politika io sa sisa sy ny sisa fa de raha-pito zany isetsika lehibe ho ataony zareo ivelan'ny fitondrana ihany koa anehoana an'izany hoe tsy izotsononareo fa ndao nareo miala asa zaso mba tia hita mihitsy hoe manahoana reny réaction ny mpitondra eto amintsika manoloana n'ireny vaovao mitranga tany ivelan'ireny mahakasika ny gouvernement manoloana tsy fombiazany tao anatin'ny firenena nisy azy tsiraray avy teo dia nyresantsika le hoe ny tany Japon sy ny tany France anaraka dokam-barotra vetivetsika dia miroso zany tsika amin'ilay mifarimbona miaraka amin'ny antso sy ny faneho-kevitra avy any aminao piaino dia manomboka eto no afahana mandray ihany koa ny antsonao zany mety faneho-kevitra mety fanontaniana mety isara vaovao ihany koa ianao manodidina zany fa eo ampiandrasana zany rehetrarehetra zany aloha manao be koa le jirama amin'le resaka délestage tena zay le izy toy izantsika amin'ny resaka hoe fombiazana tsy fombiazan'ny gouvernement ao anatin'ny firenena anankiray nisany eto Madagasikara mikasika an'io tsy voafehy tsy ahitam-baolana betsaka ihany nambara selona groupe andekaleky groupe vaovao miaritra kely enina ka hatramin'ny vavy volony mba kalma fotsiny nareo hoe voasolo ihany le groupe tany andekaleky dila ihany ny enim-bolana sy valo volana zao ihany tsika mbola mihoatra ny zavatra ny anana talohan'ny fanoloanan'le groupe tany andekaleky ndray ary ny resaka délestage amin'izao fotoana zao betsaka ny nambara betsaka ny fanateny mova tsy tony ny anesthésie fisehony fa hoakarina avoroeny no misy tamin'ny taona 2024 ny tanjaka ny herinaratra ho aroso ny mpieno ny mpanjifa ny malagasy tamin'izany fotoana zany move hoe takarina ny lanitra fa tsy takatra isy ohatran'izany ndray ve de samina roso ny rehetra fitivo tena irosany amin'le hoe savabe ny fiainana inona ny teo mbola zao le raha mety tsisy vatra hoe mbola manamafy no tantaraina ve sa mbola hitanisany inona fa nany atsimo nany avaratra nany andrefana tany akazobe zany efa tsy mba ora tsony ny saina akazobe zany mbola faritra nalamanga mbola etsy akaiketsy mbola 100 kilometatra fotsiny distrika mahafinaritra be tsy mba ora ohatra ny eto Antananarivo no isaina tsy fisindrio fa andro distrika amin'izany ny toe-karena inona zany le nefa ny toe-karena ny fiarikarena dia ny tsy miankina ny manosika azy reo ataontsika hoe fa fiarina majenijenika reny zany le manao erikerika matondra drano zay mampiasa olona 5-10 manao an'ireo ataontsika hoe asa petit boulot mety resaka soudure eo mety resaka coiffure eo mba manao resaka viennoiserie reny karazana mba hoe kimofomofo mamy sy nitsitra sy mofo matsy le anaovana tsangoka kely reny fangaho izy ianao mandeha amin'izay loniny tsony ny ofatrano tsy maintsy aloha
ny karaha mampiasa tsy maintsy efaina ny vidin-jiro tsy mandeha tsy misy fijanonany tsy maintsy alefa kanefa de zay le izy de ohatran'ny hoe vitangy fetifety malo moa zany de tena hoe kaka ihany ny tena hoe eny e tia ny gasany ny baolina de nefa ny baolina kitra fa tena le hoe zay zany le atao hoe eny ary fa mba hahafahana misitraka an'le fijerenan'le baolina de ho vaina kely ny ora tapahany jiro andao za tsisika miarapa manao ane misy problème kely zany lafa teknika sa toatrany ambany so de mipetraka ianao mihaino anay de tsy madeka efa andro maromaro mihitsy ohatrany miakamidina be zany izy anao io zao mandray anay zany zao zao mbo manga kely manga kely andao aloha le faso aloha ny hevitra ao ary aloha fa de hita mba fitarainana fotsiny mba ono azy zala nareo mba manampahaizana ihany fa io filoham-pirenena io hoe zany raha vo anova lalam-panorenana de azony atao tsara ao anatin'ny ara-dalàna satria nisy olombavambahoaka zao ny teny hoe azo avozana le lalàna na indimy na impolo de nisy olombavambahoaka indray ray ny teny hoe efa io voasoratra de tsy azo kitehana tsony inona zany ny tena marina mba fanontaniana mila bany fa zay no vahoaka tsotra ndao ary de mba farana tejiro ty hoe raha zany de tsisy vahaolana tsoka tena elany ela fa zay vao hoe misy tapaka adiny telo maraina adiny telo arivo amin'ny alina tsy ferana tsony tena mba manao tena fitarainana mafonja fa tsy olona ray tsomotsony memena fa tena fokotary ray manontolo iny mba miangaly mba misy tena io fitadiavam-bolona de manjary tena mampalahelo be le vahoaka sao tandrindra topo radio makasitraka mivaly teny eny ary mikasika an'le hoe de tsisy vahaolana mihitsy ve le jiro de tsy miankina amintsika zany betsaka ao efa nasantsika teo ny zavatra nampanantenana transition énergétique efa nanomboka an'izany fitonana rajonary mampianina tadiditsika tsara angamba le plaque solaire midadasika be etsy amin'ny district Anambatolampy etsy atsimo etsy tamin'iny hoe 20 mégawatt de manomboka amin'ny 3 le izy de 4 de zay firy zao le vokatra ohatry izy samy firy mégawatt le etsy anany etsy mbola ho avy le ria farantsana de hoe amokatra ho an'ny jirama tonga hiditra amin'le ria de miandritsika zay le izy raha ny fampanantenana ho atao avo roa eny amin'ny vokatra tamin'ny 400 mégawatt zany tamin'ny 2018 de tokony efa 800 izy efa mihoatra an'izany zany efa tena manana ambiampy mety efa hanondrana any amin'ny tsaiko raha misy firenena mitady mety efa hondrana any ary angambany raha ohatra ka nandeha daholo zany fa io le izy mikasika ny mbo mangakely aloha de mampahery ny fianakavian'le nodimandry tany satria nodimandry vokatry ny lozam-pifamoivoizana le filohan'ny filakevitra communal to mbo mangakely commune anankiray eo Avaradrano zany etsy amin'ny vavahady atsinaniny etsy fa mikasika an'le hoe ahoana any amin'ny lalam-panorenana mazava be ny voalazan'ny raha tsy diso toko faefatra titre 4 toko fahenina raha tsy diso toko fahenina tena izy fa tsy faefatra ao amin'ny lalam-panorenana io lalam-panorenana tamin'ny 10 io ao zany de misy andinina anankitelo ao anatin'io titre fahenina io mikasika indrindra ny mety hoe révision de la constitution any amin'ny andininy fahatelo ambinipolo amby zato nio de tena misy soratra mazava tsara misy la durée et le nombre du mandat du président de la République ne peuvent faire l'objet de révision io zany de tsy azo ovaina hoe faharetany 10 taona nisany mandat ray ampina ray roa maximum zay ny voalazan'io ao amin'ny andininy fahatelo ambinipolo amby zato io de raha ohatra zany metsorinotra kely any amin'ny andininy faraiky ambinipolo amby zato amin'io lalam-panorenana amin'izao io lalam-panorenana fidina tamin'ny Carnepoko tany tamin'ny taona 10 de ila nanaovana an'le afakely le etsika tamindra la hoe teraka ny repoblika faefatra de nanaovana le fianjaika tamin'ny andron'ny fahampanjaka avy eny amin'ny tanàna ambony nidina nakatia Analakely taty amin'ny Parvity tadidiko tsara mihitsy tamin'ireny zany dia amin'ny andininy faraiky ambinipolo amby zato ao anatin'io lalam-panorenana de milaza mazava zany tsy misy
fikitiana na fanovana na fantsina raha-panorena azo atao ratsy hoe tena misy le hoe nécessité jugée impérieuse io zany tsy mazava tsara io ary tena mila hoe inona zany ny atao hoe nécessité jugée impérieuse zay moa zany le voambolana ao de mpailalana zany any constitutionnaliste no afaka manazava an'io hoe inona rehefa inona na atao hoe jugé impérieuse satria raha ohatra ka feno zany fepetra hoe misy zany zavatra tena hita fa tena tsy maintsy anaovana an'io révision constitution io de miditra any amin'ny andininy faharoa folo am'zato le paika zany eo anatin'le izy de tsy maintsy mandeha makany de tapahany filohandro oblika amin'ny filakevitry ministre de alefa makany amin'ny assemblée parlementaire zany zay mistatue zany hoe misy ny assemblée nationale sy ny Sénat zany de misy le vote séparé ary majorité de 2/3 zany ny roa-pahatelo ny aloha zany membre no mandeha ao anatin'ny ohatran'le mandany lalàna zany ohatran'ny hoe lalàna fehizoro de 2/3 zany mandeha ao anatin'ny ray ny mandany an'le izy de io projet na hoe na proposition na révision io zany any amin'ny andininy faharoa enimpolo am'zato dia tsy maintsy akatoavin'ny telo apa-efatra ny membre ny Assemblée nationale sy ny Sénat zay vao ok zany hoe misy fepetra ny tena eo zany de hoe mazava aloha ny andininy telo amby enimpolo am'zato nombre de mandat zany hoe fepito-piasana sy ny faharetan'ny fepito-piasana io zany de tsy azoko tian'io reo aloha zany efa mazava tsy azoko tian'io zany hoe ray ampiana ray sy ny 5 taona fa raha misy zany hafa ao anatin'io andin'io mety hoe zay raha ngasa herina be am'le fanandrena prime ministre fa le article 154 tsy mety io fa aloha iko tiana io zany tadiditsika tsara tamin'ny fanombohan'ity république fa efatra ty tamin'ny fanendrena prime ministre tamin'ny andron'ny Coul Roger sy ny sisa de naharitra mambolana vao hita le prime ministre vokoatry article 50 ka mety hoe aloha io kitiana mety zany koa le hoe firotsako fidiana hoe ny filoam-perinasa le mandamy voalohany raha mbola tehirotsika zany mandamy le article hoe 45 46 47 anaty constitution hoe mila mametra-pialana izy enimpolo andro dia raha ohatra izy ka hirotsaka fidiana indray am'le hoe anao deuxième mandat zany raisitsika ny antso aloha allo manahoana ny tompony miaraba ny tompony avy aty Ambomanga kely madame Kho zavatra tiako tenenina voalohany de tsotra allo ena rehefa maheno zay ny tiako tenenina voalohany de tsotra aniza ny fanjakana aniza ny lalàna tany dadalàna ve Madagasikara tiako tenenina am'izany nandeha ny fitsakana ny fanampozinina teny Ombomalaza mbola ao anatin'ny akety aloha zao mitombo maty afaka firy volana voaka ny pitsakana olona firy ny voasambotra nanahoana inona kozinina sy cousin so inona ny pitsakana voaka tiako zany fa tapitra ny fitsakana de amena vola de vao vidy ny vola ny aina de mangina mesika ndray sasany anavitra misy fesika vaovao ndray mipotra avy any miaka dalana am'izay anizany ny fanjakana reny misy faty olona efatra zao hoe maty tam'le vohitsaky misy mamy teny amin'ny bypass de reny ve ny lalàna aniza zany ny fanjakana aniza ny lalàna manam-bola raha mbola eto Madagasikara zany nino na fahefana na tany na fandripalemana nino na ny aina de any manam-bola dolidoly de za zany eto miteny tsy mibary any tsy tiako faly miaraba mibary ahy tafiakatra fa saingy zao kosa le fomba fampediana vahoaka amiko ny tsy mety satria nahoana be da be ny mpanao fanatanjahantena na champion du monde na ninona ny tsy nomena zany ary nanam-bola atao ihany be anaovana vila maninona ka nanavotana an'ireo maraka eo zay hatramin'izay fa tsy vo mipapapapa zay zany any tiako tenenina fa misaotra betsaka tapitra ny fotoana fa tsika zany ka vao tsy manana firaisakiny rehefa ny olona mandray vola de mivoaka daholo tsika rehefa misy maty ny jirama inona tsy mivoaka tsika aleo zany zay zany tsitsika ie ny raharaham-bomalaza aloha mbola tsisy fitsarana vita mbola tsy voatsara ny raharaham-bomalaza zay fa mananika amin'ny fahatelo volana am'izao fotoana zao
zay lohany amin'iny ny fampanantenana de ho tsarana tsy hoela ara-pabe maso zay lohany amin'iny fa mety raisin'ny olona ho fitsarana kosa ry samy masiritaina kely lay valandresaka tamin'ny hoe valandresaka vely isafandarana manokana tamin'ny fahita lavitra zay filohan'ny repoblika niaraka tamin'ny ministra avy medidiny ataontsika hoe filaminana zany hoe ny gendarmerie pirenena sy teo ny police pirenena araka ministre ny teo ihany koa ny ministre ny fahasalamana niaraka tamin'ny procureur tamin'iny zany le tsy maintsy lazaina amin'ny marina teo ny nivoaka le resaka dato rasy belladonna tamin'ny fotoana ka mety raisin'ny olona ho fitsarana iny satria hoe zay marina fa mbola tsisy fitsarana aloha zany tetsy anosy fa ny fampidirana fitazonana ponjavonja maika olona misy 3 nefa nisy iny zany resaka hoe vita amin'ny fanadihadiana savaranando nataon'ny OPJ de narosy teny amin'ny fampanoavana dia fitazomana ponjavonja maika aloha zany karazany hoe dity savaranando no misy atreto zany mbola tsisy olona hoe nomelohina na inona atreto fa zay hoe nraisin'ny olona ohatrany hoe zay ve zany le nitranga tamin'ile fandarana ndray takariviny da ho raisiny anao aloha miaraba taoko salama allo eny ary miaraba eny ary tena ila tsy voalaza tsony zavatra tia lazana no miabitsana zavatra tsy manjary ekereto hoe kivo le olona nalefa any ivelany ty indray hitsabona zany de tena filoham-pirenena amin'ny anarany manokana zany no de fahasanan'io any fa tsy amin'ny anaran'le fanjakana ho anao an'izany ihany no naninona ny fandraisana papitarina ka le olona hoe fetraandraisana zany fandefasana olona ny ivelany zany sosany bahoaka efa nampineninenina io laika zany hoe na ny fijabona etanterana aza tsy zarizary amin'ireo fanafody fitipanafody ny dangana takatra ary tsy fantatra hoe inona ny fijabona sahazan'le malagasy ary amin'ny zavatra tahaka zao andefasana olona ny ivelany zao ny resaka jirama tena tenenina isan'andro jiramay tapaka amin'ny sivy maraina fa morombo vo mandeha etetanzany asa fivelomana isan'andro fa ty mba hoe ndray mandeha ao anatin'ny herinandro fa isan'andro tapaka amin'ny sivy maraina amin'ny roa vo mandeha fivelomana inona moa zany mba manjary amin'izany zany fa de zay moa lasa hoe eken'le vahoaka le satria hoe zay zany mandeha eo tsy afaka amiten'le vahoaka fa zay zany ekereto am'izany fomba fitantanan'le mpanjakana azo zavatra misy ainan'le malagasy ny savony ekereto natao hoe ila fa le fanjakana tsy midika am'izany mihitsy tena tsisy rara iny an'izany andeha amboarina ny tokony amboarina ny fidiram-pianatra ny savony ray amaleny mpianatra amin'ity volany isaky ny toeram-pampianarana ny misiko mpanjakana de ohatrany tsy mahita vavolana mihitsy zany le mpanjakana hoe ie mbola afaka mety manohy ianao fa mitako hoe mbola tsy tapitra ny zavatra tianao resana mikasika ny iny fa mbola tantara lava mikasika an'io tsika moa zany miditra anaty le transition énergétique raha miresaka hoe ny angova misy ireo ataontsika hoe anorena parc solaire zany amina district maromaro fa nisy hoe hatrany amin'ny mégawatt firina le parc solaire hoe eo amin'ny 5 mégawatt isika ny district eo zany de district maromaro ny sitraka an'izany aiza mbola isika osinan'iny samy leto le etsy amin'ny lac Riva eny any lac Riva le satria io ny hoe isan'ny ampandehanana an'le téléphérique le téléphérique moa zany mandeha vonjy maika izao de mety isy fiatoana kely zany izy atsoatsy mandrapavita n'lay karazana parc solaire satria raha hoe alefa groupe isaka mandeha io zany mitroka solika be mihitsy ary ifanomezatiny ndraiky koa raha raha ohatra ka azo tony mahazo anjirama inona ndray problème le solika anjirama teo aloha to le hoe 10 camion tokony ho tonga de 100 mahery no voamarina fa zao ndray lasa hoe karazana solika maninona ndray le solika ratsy ndray ratsy kalitao ohatra hoe karazana hoe roay zany keo saloha raha am'izao fotoana zao aloha ny olona zany de sarosarotra ihany ny tena ino zany hoe manoloanandreo tranga efa misy vokatra ireo fahasimbana milina mampiay azy elambarany tompona andraikitra de mbola isy tena hoe tena ahoana taiko ny olona raha mitovy amiko fa za de tena teneniko anao raha vo io président io miteny za hoe tonga ny avondiana ka ty tonga de vonoko ny radiona ana tsy mahate enitsony satria zay teneny oatra oatra milaza mampiasina vahoaka fotsiny
solombavaoka resanao zany avy amin'ny fitondrana ina ary no teneniny eo hoe tena hoe je t'aime ve akotsy anao azany izy eny azy zany de tena hoe andoko mainto fotsy foana ao anatin'le izy izy moa mena mikroko izy hoe tsy mba hiten'izay ty teneniny eo fa iny zany mba atsapana koa hatraiza le efa ndeha lisy inge fa mari-pandrefesana de efa mazava e manahoana ny faharisian'ny mpampiasa vola eto Madagasikara manahoana ny tondro ara-toekarena rehetra malo no vahintsika teto Yasina Ravelson filohan'ny atoko républicaine dia nitondra ny ato Tanisy navoaka ny Banque mondiale volana vitsy lasa roa volana telo volana lasa fa hoe ny mantra fadiran'ovana extrême pauvreté zany eto Madagasikara dia ny 700 gasy dia mety antany ahoana moa zany ny andrefesana zany Brito ka fa hoe $2 eo zany isan'olona no fetra zay zany le hoe raha miainao ambany $2 eo isan'andro zany ianao de efa kotio hoe tsy afaka zay zany le tena le minimum vital zany tena le farany le tena fitazomanaina serum de kotio zany le vola raha ao amin'ny $2 eo zany de farafahabetsany farafahabetsany siverivo farafahakely moa zany fa tokony ohatra zany eo ray alina arivo sy ray alina eo zany de inona zany hoe mihinana lasopy commando de mety raha misotro kafe anao de kafe tapany tsotra zany de avao kotiko tsy mahazo mandeha téléphérique tsy hoe tsy mahazo fa atao atsaina fotsiny zany hoe ohatrany mitaingana téléphérique zany zay zay jetrotra zany tsy raha vao seriserena de tsy matsady tsy mandingana ny tokony mbaravarany hôpitaly tsy mankany amin'ny pharmacie fa mijerijery le ravikazy raha ohatra ka mbola tsy maindoro tanety koa le izy enanabe le izy ritaina kely zany zany le izy de hoana de simba ihany le lalany eny an-tanàna eritreretra zany hoe tena irany 67 mipetraka tenanao zany talota mbola katity za aloha tena gaga amin'io lalany io zala moa zany misy le goka be ry am'le natao pavery 67 de cité ny toerana norenana ny cité onaona io cité io raha ny tena marina zany tokony tsy mihoatra andreny le bulbule tsisy an'izany building tokony orina eny amin'ny cité eny 67 zany fa zao moa zany efa mandeha mitady tsisy trony zany lizy satria tsy natao azaka an'izany iny faritra iny no lizy hoe tena lona ona de le lalana eny amin'ny cité raha ny tena marina tsy natao azaka an'izany camion zany fa tobile kely etry hoe lalanao amin'ny cité plaisir zany de mety hoe asa tena hoe véhicule utilitaire kely fourgon tsotsotra zany no afaka mandeha le hoe mifindra trano fa tsisy natao camion semi-remorque mandeha ao anatin'ny rodorodo mibeta mena normal be raha tanao le hoe eny ambony manitsaka na hoe de misy zavatra mipiritra ry zany rampro tagara zany le zavatra mena de simba le izy reny nge zao andrefesana hatraizany le hoe fahafahamanao azavim-panatanteraka zany de mbola tandrifina ndraikitra ny commune io de le commune aveo manana le vola hoe ny assiette fiscale commune aveo mahavita le izy so ary le FBB totrany stommako miaraka amin'ny FT koa momba ny tany stommako de aveo va iverana am'le commune zany nge le olany de zay le ina le olana tsika zany de hoe te anao zany décentralisation voasoratra tokoa le izy efatrany amin'ny taona 4 fa reny tampermidy kely mba tokony ho an'le commune am'ireo toerana misy fitrandrahana goavana ary nitsoka teny kely atao hoe naoty avy amin'ny mpitondra any amin'le ministère tany amin'ny taona 20 de miantona aloha fa nareo de tsy manana le fahafahana faiza manao hitatana vola karaha io commune firy zany tena fa miangava mandady ohatrany hoe tena mba le fasaranga le volanay fa tena nany karaha manampiasa tamin'ny commune ary mila tsy volo manoloanan'le izy de any zany reo commune zay ataontsika hoe miandrandra tambermida na ristourne avy am'ireo hoe misy fitrandrahana lehibe voakasika izany ho nalaza ny Ambatovy tsy hoe ny Ambatovy ny tsy nandony vola fa ny fitondram-panjakana ny ohatrany hoe tena hoe miandry kely lonareo de nampanantanana tamin'ny fotoana fampelezakevitra tamin'ny fotoanandreo alefa omena am'izay ny volanareo fa alizy nge ao fa tsy hoe akory nakaizy asa aloha
satria raha ohatra ka efa mivokatra rehefa mba amina miliara ihany no anireny commune reny mety efa mba hoe nandeha le fampandrosoana mba ahafahana vita ny lalana kely ny tsena reo ataontsika hoe réseau structurant zany ny lalana mba ahafahany tatsama moka ny vokany fa tsy manoatra le am'izao fotoana zao hoe tsy maleo sara mba hoentina andolo de tsara ny fitaterana de ny vokatra tsy afaka hoentina verina tsony raha sanatria tsy lafo nefa lany eo amin'ny sara-pitaterana fotsiny vola vokatra n'inona vokatry ny tsy fisy ny lalana na misy ny lalana fa ratsy ka tsy atongavan'ny mpanangom-bokatra any am'le toerana any akaiky ny tantsa de sahirana be de etsika zany a de mikoroso fahan'andro manaly leto zany le izy zegny le zavatra rehetra ny tena manahirana am'izao fotoana zao de ohatrany hoe mahita an'izany normal daholy any amin'ny parlement zay tokony ianao an'le tokony ianao moa zany hoe rehefa mahita ny frantsiny ianao de mba de aty amintsika fiaranga de tsy mahavita manao dingana ohatran'izany le hoe tena mba manao an'izany ny vote na hoe motion de censure de mety amintsika mihitsy ny milaza pape maso re tany rendahatra amina ataontsika hoe rassemblement politique tany amin'ny faritra avatra tsisy na fofany zany motion de censure zany ao Tsimbazaza dina moa zany de ohatrany tapitra teo ve zany ny domy ao anatin'le andao zaty izy